Fa mitombatra ihany kosa ireo manam-pahaizana tanora malagasy ankoatran'ny mari-pahaizana baccalauréat dia misy ihany koa ny fari-pahaizana hafa izay rantovina eny amin'ny ambaratonga ambony anisan'izany ohatra ireo mpianatry IFT izay nahazo an'izay mari-pahaizana DTS izay tamin'ity anio ity. Andian'ny faneva 424 izay no nomenan'ny mari-pahaizana DTS tamin'ity anio ity tetsy Avoloha. Anisan'ny manana ny mampiavaka azy ireto andian-dreto izay misy 500 menada izy ireo. Mampiavaka ny andiany moa zany dia hoe ireto diplôma izay natolotra androany dia ao anatin'ny antsoina hoe diplôma intermédiaire atao amin'ny teny frantsay, izany hoe raha ny système LMD zany izay fantatsika ny hoe licence, master, doctorat dia ny IFT ihany kosa dia tsy nanao ambanin-javatra ny fanolorana ny diplôme de technicien supérieur izay nataonay hoe miavaka ihany ao anatin'ny système LMD satria misy ireo mpianatra mahazo an'izany diplôma izany dia afaka mandray anjara amin'ireny fifaninanam-panjakana ireny zany. Amin'ny mampanabe azy moa dia manoro hevitra an'ireo mpianatra izay avy nandalo ny fanadinana baccalauréat ihany koa ny tenany. Ny tianao aloha voalohany indrindra no tokony hojerenao ho safidianao ho atao satria miankina amin'izay ny asanao avy, na misehatra ny famoronana asa ho ataonao na misehatra ny asa ataonao any amin'ny fanjakana na ny orinasa tsy miankina na misehatra ny fiarahamonina manontolo ka hoy hoe aza maimaika ihany misafidy an'izay tiana ho raisina ka sanatria tsy hanao hoe diso safidy dia afaka heritaona roa taona dia hivadika amin'ny sapam-piofahana hafa indray fa hoe jereo tsara mampitaha ihany koa ao anatiny hoe aiza koa ianao miditra dia amin'ireny salon maro samihafa ireny moa dia tokony ahafahan'ny mpianatra mijery ny mety ho tiany hoe aiza ny anatra, aiza no andrako fianarana, inona tokoa no tena ho ataoko ka anao tsy tahitaitra aloha fa tena mijery araky ny tokony izy satria azadino fa no avinao manontolo no tarafiny eo zany a. Mila fandiniana ny fanapahan-kevitra idirana eo amin'ny sehatra iray. Nientefa amin'ireo tanora marobe izay vao avy nahazo ny mari-pahaizana tamin'ity androany ity ny teny lehibe ny vondry ny IFT. Fa nientefa ihany koa ho an'ireo tanora vao nisandratra eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay.